Dia faltafahoana aminao indray ny tenako ato anatin'ny fampitoanan'ny fampahalalam-baovao amin'izao alina izao alakamisy fa 7 volana septambra ny taona 2024 manolotra ny araba ary tomboky lasy sy tomboky vavy manasana mampitiavana sy ampanajana sady anaraka ny fotoanan'ny vaovao hatramin'ny farany. Etsika anomboana ny vaovao amin'izao alina izao dia nitrotra ary ny fampitoana teny amin'ny bureau-ny fokontany ANKADIMBAHOAKA ANDREFAN androany vahoaka mitaky ny anonganana sy anesorana ny lehibe ny fokontany. Teny an-toerana mitatitra amintsika ny andindinizay ary nzava-ndre mahefa sy tahiriny aina. Ya ety ANKADIMBAHOAKA zany hoe ety amin'ny fokontany ANDREFAN ANKADIMBAHOAKA no misy anay tamin'ity atoandro ity araka izao hitantsika amin'ny sary izao dia voronlanina ny vahoaka ety an-toerana mitaky ny analana sy anonganana ny filohan'ny fokontany izy ireo amin'ity androany ity. Raha ny fanazavan'izy ireo dia maro ny fanarotapahefana sy ny antsojay ataony ity filohan'ny fokontany ity eo amin'ny fangalam-bola sy ny resaka sosialy ny vahoaka ety an-toerana ka nanaovan'izy ireo izao hetsika androany izao. Teto zany atsamizay vahiny foana nanjaka teto e zay mpitondra rehetsa teto dia rehefa nisy sefim-pokotany anankiroa zany teto tanora teto amin'ny fokotany dia sefim-pokotany vaovao dia nisy fitantanana fokotany tsy neto tao satria mitaraina ny olona miopapana be zany le vola lain'ny atao amin'ny fokotany ato e disy ty vola loatsa le atao amin'ny fokotany ato. Zay reo manaro fakonainy amin'ny pobelina maninona zay ny akana vola zay akana 10,000 isam-bolana ny alaina aminay rehefa tsy mana moramora aloha rehefa tsy mandoa le 10,000 isam-bolana zay dia tsy mahazo résidence nefa zay manaro fakonainy amin'ny pobelina. Faharoa manarak'izay ny résidence ny fokotaninareo tsy hainay na 500 na ohatsiny fa ny anay 3,000 zany entsika zany. Dia aleo zany le atao fokotanina ANKADIMBAHOAKA apita aminareo manapahefana any ambony chef district ny any amin'ny région any amin'ny retsaretsany mba hofidino ny vahoaka amin'izay le mitantany eto fa efa tena trop loatra le zavatra misy eto amin'ity fokotany ity. Dia ny anay zany ny akatanay dia izao alao zany mba ny tompo tanàna mahafantatra amin'ny marary ny vahoaka eto fa mba tsy ampiasaina toy ny mihitsy ny vahiny eto zany eto amin'ny fokotany misy anay eto satria izao ny didy jadona dia tena manjaka mihitsy eto aminay eto satria zay mba fa eritrereto hoe zay be antitra be fa ohatr'izao zay nefa ny raba misy fanomezana eto tsy misy an'izany mbola foanana dia ny anay zany ny tena dadavinay dia alao mihitsy isy ny fivorembe pokotany dia izahay no mifidiny hatrany amin'ny président pokotany ka tany amin'ny resaka fandriampahalemana ka tany amin'ny mpianto-pôpy ka tany zay ny tena mpatakiana eto. Mitondra fanazavana kosa nefa ny lehibe ny fokotany izay voatonontonona ao anatin'ny tiraraha ity nambarana fa ny filoha pokotany lefitra izay no esorin'ny préfet no tena antony namporohitra ireto vahoaka ireto ka nahatonga izao hetsika izao. Tsy marina ihany koa ny filazana ho izy fa makavola miompampana amin'ny vahoaka ny filoha pokotany. Mikasika ny resaka dimanjato moa RFTO manana RFTO zay eto zay avy amin'ny Pays moa dia karatra fanay Pays mihitsy ny andoavana ny adidy 500 isam-bolana entina hanadiovana ny tanàna. Ny hetsika ataon'ireo vahoaka ireo zany tena tongavan'ireo eto moa ny tena marina hatramin'izay ny tantananay teto nisy ny RFTO tsy nisy ninina tsy nisy ohatran'izao raha resaka fangalana 500 amin'ny isam-bolana amin'ny RFTO entina manadio avy amin'ny Pays zay miratase amin'ny Pays moa zany fa tsy amin'ny fokotany tsy dia izany loatra fa ireo zany misy olona maniraka tena mahatonga an'ireo eto zany dia nanana adjoint zay tato ny adjoint izay tsy mipetraka eto niveau fokotany fa andrano velona andoharany fotsiny no misy azy. Rehefa betsaka ny fitarainana sy tonga tany amin'ny chef district sy tany amin'ny préfet dia nabrogé ny préfet izy. Décision avy any amin'ny préfet zany no nabrogé ny adjoint. Io adjoint io nefa rehefa nomena azy ny abrogation moa mbola nanao vava mihitsy izy omaly ho hitanao zany fa ho avy eo ny olona.
Araka zany dia tsy hijanona ny hetsika ho ireto vahoaka ireto raha tsy miongana ity filohan'ny fokontany izy ity. Andrasana araka zany izy nitoy ity raharaha ity satria tetỳ an-toerana ihany koa moa ny mpitandro filaminana nandrava sy nandamina ity savorovoro nisy tetỳ amin'ny ANKADIMBAHOAKA andrefana ity. Raha izay ary ny olana ho an'ny mponina etsy ANKADIMBAHOAKA dia misedra olana ihany koa ny mponina ao Ambotry-Manjaka ao makasika indrindra ny sehatra ny fitaterana. Tsy misy taxi be intsony mantsy vao manomboka migadona ny amin'ny 4 ora arivo ka manoloana izany dia nisy ny fepetra manokana noraisin'ny commune. Mitatitra amintsika ny andindiny izay ny sary sy rindran-tsary ny Mathieu Prince. Kooperativa efatra no miasa mampitoena Antananarivo sy Ambotry-Manjaka, ny Kofiza, ny Kofibami, ny Fibami ary ny Fibam. Mampitaraina ny mponina nefa ny ataon'ireo mpitatitra ireo satria vao migadona ny amin'ny 4 ora arivo dia tsy misy miasa intsony ireo taxi be amin'ireo kooperativa ireo. Ny tena olana zany ny tena zay tsy miteny tsy mahay miasa ndrareo fa misy fandaminana tsy mirindra tsara zany nataon'zareo reo fa zay no mahatonga ny olona menimenina ao anatin'ilay fandaminana izay tsy tena mirindra tsara ao anatin'ilay izy. Misy tena manao tsara, misy tsy manao tsara dia lasa teraka olana ho an'ilay fitateram-bahoaka zany. Ohatra ny sasany amin'ny 4 dia mody, amin'ny 5 dia mody nefa ny olona zany hoe mahafa fotsiny any Ambotry-Manjaka zany izy tsy mba mitovy amin'ny fitaterana sasany ny hoe misy olona raisiny ena tena andalana fa izy zany raha manatitra olona arivo ianao maraina dia ireo olona arivo ireo nentinao ny arivo. Zay zany ny hoe olana kely aminazy fotsiny dia le fandaminandrareo anatin'ny fandraisana an'ireo olona zany no miteraka olona fimenona ny vahoaka mpanjifa zay tanteraka. Maro araka izany ny fitaranana voarain'ny commune. Isy ny fepetra noraisin'ny fiadidinan'ny commune. Ny fanapa-kevitra raisin'ny commune zany zao dia tena nampiantso an'ireo mihitsy zany filohan'ny kooperativa sy ny tompona fiara koa nataony mandray tsara mihitsy ny hoe zay zavatra mba mifanarahana kosa. Raha ohatra ianao niditra tao anatin'ilay fitanterana, inona avy zavatra tokony fantatrao mahakasika ilay fitanterana fa tsy ataony hoe zay mety amiko no ataoko fa tokony zay fanarahana anatin'ny cahier des charges ny tokony ho araha. Efa nisy zany aloha ny ohatrany hoe tsy haiko hoe somasio ve filaza azy natao tamin'ireo mpitatitra ireo zany fa zao zany zay manomboka izao dia tsy maintsy anery an'ireo kooperativa ireo zany zay hiaraka amin'ny mpitandro filaminana ahafahana tena mampiatra ny lalàna tokony ho fantatra ireo mpitatitra ireo zany. Manentana ny mponina ihany koa ny commune mba hanaraka ny fandaminana toy ny tsy fandehanana amin'ny taxi be hafa tsy mitatitra aty Ambotry-Manjaka mba hampirindra ny fandaminana. Any amin'ny faritra kosa indray dia manjaka tanteraka ny fanaparam-pahefana amin'ny distrikan'ny Betroka amin'izao fotoana izao araka ny fitantarany olon-tsotra niaran'izany avy any an-toerana ka tonga eto Antananarivo. Assistant parlementaire na solombavambahoaka iray any an-toerana no voalaza fa manao izany. Asinandria Malala, Tokira Marolahy. Velotaraina ireto fianakaviana kely tonga eto an-drenivohitra ireto no ny fanaparam-pahefana ataony assistant parlementaire any solombavambahoaka iray any Betroka ireto. Tsy vita ny fanaparam-pahefana fotsiny ihany fa mampiasa ny mpitandro filaminana iray tsikombakomba amin'izy ireo raha ny filazan'ireto filohan'ny fikambanana miaro ireto fianakaviana ireto. Talohan'izao fotoana izao dia efa nisy zany fanendrikendrihana ny fianakaviany avato ho namono olona dia rehefa nandeha ny fitsarana dia afaka madidio reo olona ireo taty ao tsy tsy misy ny proof taty ao aoriana indray dia noho ny fananan'ireto olona reto omby fatany tsara fa fananan'ireto olona omby dia nanao kopisa nisy maty tao amin'ilay faritra zay nisy an'ireto dia lazaina fa maty tao amin'izareo ireo olona dia manana misy kopia fahafatesa fa maty tao izy tsy nisy nefa an'izay fa kopia santoka izy io kopia zay ny fironina io dia natao ny ankety teny amin'ny polisy dia rehefa natao ny kanapis dia nisy raharaham-pihavanana dia nijanona zany le zavatra tsy nisy fitarainana nataony niakatra teny amin'ny tribunal dia teo anatrehan'izay nangalariny zareo ny ombonyreto olona reto ny ombonyreto olona ireto ny entiny andoavana vola any amin'ny gendarmerie sy any amin'ny tribunaly mba hikarakarany vatana ka nanaiky izy fa hanavaka ny omby nefa tsy fanavana nataony fa nataony niakatra any Betroka dia fisamborana sy fampirorona fangalana vola any reto isaky ny mihetsika kely no ataony zay gendarmerie zay dia misy ao aminatin'ny assistant député izay manao intervention sy miaraka amin'ny andaniny kotrany reto manararoatra sy tena miditra amin'izao raha zao. Ireto fianakaviana niarany Atsonjay sy ny fanaparam-pahefana ireto moa dia miantso ny mpitondra fanjakana hijery akaiky izao raha izao.
Ny vaovao tapatapany kosa indray dia miaramila miisa 30 mahery no noroaina no ny fanaovana taratasy osika. Misy amin'izy ireo no tratehaka nanao osika tamin'ny taratasy idirana ho miaramila indray na ny engagement izany. Ny ampy fanaovana kolikoly teo koa ny fanaovana osika teo amin'ny taona satria dia efa mihoatra ny 17 taona avokoa talohan'ny idirany izao indray. Marina fa misy ny salantaona amin'ireo zatovo raisina andrafitra ny tafika. Ankoatr'izay, isan'ny fepetra takina ny tsy maintsy anaovana fanipaom-pirenena 420 volana rehefa hanao miaramila. Misy amin'izy ireo anefa no tsy nanao izany akory. Ny aiky ny zavatra nataony ireto zatovo ireto ka avy hatrany dia nandraisana fepetra entitra ny amin'ny fandroahana azy ireo ny tompon'andraikitra. Tsy maintsy isy ihany koa anefa ny fanenjehana azy ireo araka ny lalana manan-kery noho ny fanaovana osika sy kolikoly. Eo amin'ny pejy kolotsaina misokatra manomboka androany fampiratiana ny asa tanany veloary sy maromaintsy eto amin'ny galaksi Andraharo. Miavaka kely ity fampiratiana ity satria dia aingam-pana nalaina tamin'ny anganon'ny Rasoalao sy Rapeto. Araoary ny fanadihadiny eo amin'ny sary sy rindran-tsary ny Mathieu Prince. Ato nataonay hoe aton'ny dadany anarana. Rehefa nijerena zany ny aton'ny any anatin'ny Rapeto izay natao amin'ny microscope dia ohatran'izao fomba fahitanay azy. Hafa kely toy izao avokoa ny fampiratiana eto, somary sarotra takariny kanto ankehitriny na art visuel contemporain ary abstrait no iantsony ireo mpanakanto azy. Angano nosoratany Andoarinjaka izao nakana ny aingam-pana tamin'ireto asa tanana ireto. Ny taranaki Rapeto sy Rasoalao. Ao anatin'ilay angano nandeha nanakatra ny volana hono Rapeto noho ny fitiavan'ny zanany roa vavy dia napetraka eto ny volana. Io zany no mariky ny volana tao anatin'ilay tantara satria le angano zany hoe niezahana ho lasa vainga velona. Mety tsy tratra le izy na mety tratra na mety zany fa raha kendrika amam-bika art contemporain abstrait tena ataonay. Dia ato no milaza ny volana ilay nitratrariny Rapeto tamin'ny tanany. Nandritra ny iray volana no namolavolana ireto mpanakanto ireto ny asa tanana tamin'ity fampiratiana ity, iveloary sy maromaitso. Aritra 2 volana kosa ny fampiratiana ireto asa tanana ireto manomboka androany ary tsy farana raha tsy ny 27 ny volana oktobra izao. Eo amin'ny vaovany maresaka iraisam-pirenena ary dia nahantona tsy ompikambana ao anatin'ny CEDEAO intsony ny Guinée taorian'ny fanonganam-panjakana izay nataon'ireo miaramila mpikomitany antoerana tamin'ny fiandohany ity herinandro ity. Mamintina amintsika ny andindiny izay ary Njavandre Mahefa sy Andra Malala. Taorian'ny fanonganam-panjakana izay nataon'ireo miaramila mpikomy tao Guinée tamin'ity voalohany herinandro ity dia saika nanameloka izany avokoa ny fianakaviam-be iraisam-pirenena. Ho an'ny omaly dia nisy ny fivoriana izay nataon'ireo mpikambana ao anatin'ny CEDEAO nidinika mahakasika ny toetra misy ao Guinée. Tapaka tamin'izany fa nahantona tsy ho mpikambana ao anatin'ity vondrom-piarahamonina ara-ekônomika ao Afrika ity intsony ny Guinée Conakry. Nanomboka tamin'ny tondran'ireo miaramila mpikomy ny firenena tao Guinée mantsy dia tsy mipetraka intsony ny fitondrana demokratika sy ny fitantanana mangarahara ao amin'ity firenena ity ka izay no tena anton'izao fanapahan-kevitra izao. Miantso ny vondrona afrikanina sy ny firenena mikambana hanasazy sy hanohana ity fanapahan-kevitra ity ihany koa ireo mpikambana ao anatin'ny CEDEAO. Takin'reto farany ihany koa ny amitsorana tsy misy atakandro ny filoha guinéanina sy ireo izay voasambotra rehetra nandritra iny fanonganam-panjakana iny. Isy ny iraka izay ho alefa ny CEDEAO ho an'ny Guinée androany iresaka sy fampidinika amin'ny lehiben'ireo miaramila mpikomy any an-toerana ka aorian'izay no fantatra na ho voatazona na tsy hisy intsony ny fifanarahana eo amin'ity firenena ity sy ny CEDEAO. Nampiantso mpanao gazety ho any androany ny avy eo anivon'ny rotoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara na ny RMDM. Ny antony moa dia ny mahakasika indrindra ilay hetsika ho tanterahin'izy ireo any Antsirabe ny sabotsy ho avy izao. Asinandria Malala sy Tokra Marla. Efa tomombana avokoa ny famanana rehetra ny hetsiky ny RMDM any Antsirabe ny sabotsy ho avy izao. Ho ny filoha-hevitry ny RMDM faritany-toliara androany. Ao amin'ny CEDEAO faty fotsy no anatanterahana ity hetsiky ny RMDM ity. Tonga amin'ny fotoana izay nandrasantsika ry vahoaka malagasy mpiray tanindrazana fa amin'ny sabotsy amin'ny siviora dia raikitra ny hetsika izay ho ataon'ny RMDM any Antsirabe. Maro ireo faneho-kevitra,
maro ireo zavatra enontsika etseroa fa izao ny teninay dia tsotra mazava amin'ny sabotsy mifankahita any Antsirabe isika. Ny ilaina antsika rehetra sy any an-tanana antsika rehetra koa satria fikaonandoha koa satria fifampiresahana zay atao any Antsirabe koa manasa ny vahoaka any Antsirabe iray manontolo tsy hanavahana mba hifanotra ifanometanana amin'ny fotoana io. Ho an'ireo zay mani ka mieritreritra zavatra hafa dia eto zahay dia miteny anareo samy malagasy isika, mpiray tanindrazana isika, firenena iarahantsika manana i Madagasikara, manana didy, manana andraikitra isika rehetra hitady ny vahaolana ho an'ity firenena ity, koa ajanony ny fampitahorana, ajanony ny fandrahonana, ajanony ireo raha matahorana maro samihafa fa tsy mahasoa ny tanindrazantsika. Avelao alalaka ny olona amin'ny fanehoan-kevitra fa firenena iarahantsika manana i Madagasikara. Manome toky anareo izahay fa na inona zavatra mety hitranga sy zavatra mety hidona tsy maintsy tonga ao Antsirabe izahay amin'ny sabotsy ho avy zao. Eny amin'ny vatofotsy CDA. Omary moa ny fandaram-potoana ny RMDM amin'ny sabotsy ho avy zao ka tsy hanavahana na iza na iza ity hetsika ity. Mahakasika izay fanehoan-kevitra eto Madagasikara izay hatrany dia toa manao ririndasa tsy tsaroana ny mpitondra ankehitriny. Raha jerena mantsy ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia izy ireo no anisan'ny taky izany hoe anokafana ny haino amanjerim-panjakana izany ho an'ny mpanohitra. Kanefa izao dia tsy tsaroana intsony izany. Fa mitaham-bahoaka izany hoy Irina Randriamasinoro. Fa nandiadiny Asinandriamalala sy Andra Kotomalala. Fa mitaham-bahoaka ny fanaovana tsinontsinona ireo vahoaka malagasy manerana amin'ny Madagasikara ny fanakejana ny haino amanjerim-panjakana ho an'ny mpitondra fanjakana Samrery hoy ny sekretera jeneraly ny Antokotiko i Madagasikara. Mazava ihany koa izao fa manao ririndasa tsy tsaroana ny pomba ny Andra Joel satria tamin'ny hetsiky ny solombavambahoaka 7-70 dia anisan'ny takian'izy ireo ny fanokafana ny RNM sy ny TVM. Zavatra mampalahelo tokoa ny zavatra misy amin'izao raha resaka ataontsika hoe communication na serasera no resahana, indrindra moa zany tena hoe fampitehana tanteraka ny resaka demokrasia atao a Madagasikara. Raha tsy haivana tokoa mantsy ny tantara dia ny eo amin'ny fitondrana amin'izao anisan'ny taky ny fisokafan'ny RNM sy ny TVM tamin'ny fotoan'andro tamin'ireny fitondrana Flora Jonarmampianina ireny dia nisy ny hetsika nataon'ny 73 député tamin'ireny hoe sokafana ny haino amanjerim-panjakana dia ny RNM sy ny TVM zany mba ahafahana maneho hevitra, ahafahana ahafantarany vahoaka rehetra ihany koa ny fiainam-pirenena sy ny raharaham-pirenena amin'ny ankapobeny. Ankehitriny rehefa nahazo toerana ny mpanao politika tamin'izany fotoana izany dia gejainy, giazany indray tsy avela no sokafana izay. Mazava ho azy satria araka ny efa tenenintsika ombeny hoe amin'ny alalana communication ihany ny itondran'ny firenena dia feoany manokana sy feoany irery zany no tiany anjaka eto amin'ny firenena satria zany ny RNM sy TVM zany ny haino amanjerim-panjakana ary manana couverture nationale zany tany ambanivohitra farany ambanivohitra any mahita an'izany daholo ka tsy tia nisy feo hafa mihitsy zany andeha afa-tsy ny feoany irery no hoen'ireo olona rehetrarehetra eo. Zavatra mampalahelo zany satria zary mamita tena ihany ny fanjakana manao an'izany zavatra zany ary mamitaka ny vahoaka. Raha anaty haino amanjery milaza fa mandroso ny firenena nefa ny fahantrana tena isam-baravarana raha atao hoe tafiditra anaty vilany tsirairay avy mihitsy na tsy fanjary-tsakafo ary ny mampanahelo anatin'izay koa dia verizo mihitsy ny olom-pirenena malagasy zany satria zoan'ny olom-pirenena rehetra ny mahazo ny vaovao rehetra ary mahazo ny vaovao marina zany. Fa ankehitriny zany voafantina ihany ny vaovao afaka hoen'ny olona. Dikan'izay zany le zoan'ny olona mihitsy no tsy voahaja. Ty petrapotsy malona izany araka izany ny mpanohitra ary efa nisy ny asa natao tamin'ny alalan'ny fikaonan-doha nasionaly ny mpanohitra tetsy bypass ka irosona ny asa manaraka. Zay zavatra izay tsy azo avela amin'izao fotsiny
misy nefa etsika nataon'ny RMDM natao fikonan-doha nasionalin'ny RMDM ary tao anatin'izany namoana tsoakevitra hoe mila sokafana ny RNM sy ny TVM ho an'ny fanoherana. Inona moa no tena tanjona an'izany hoe zany ny ahafahana miteny ny zavatra misy eto amin'ny firenena, ahafahana ihany koa mba hahenon'ny vahoaka malagasy ny feo maro isan-karazany fa tsy feo an'ny mpitondra rery, dia ahafahany mandinika sy mieritreritra ary ahafahana ihany koa mba mijery zay zavatra rehetra tokony atao. Ny RMDM moa zany nandroty be ny mpanohatra efa nanambara tamintsika vahoaka malagasy nitsoakevitra hoe mila sokafana zay ary efa milaza fa hijery zay fomba hoentina hanatanterahana an'izay tsoakevitra zay. Tsara ny manamarika fa fanitsakitsahany ny lalam-panorenana ihany koa izao famehezany ny aina manjerim-panjakana izao satria voarakitra ao anatin'ny lalam-panorenana 140 fa mananjo alala vaovao ny tsirairay. Saingy hatreto aloha dia ny feon'ny mpitondra fanjakana ireriany aloha no mandeha ao anatin'ny TVM sy ny RNM. Valvolana mahery aty aoriana dia miandrandra ny voany toy ny fanadihadiana parlementaire ny mpanara-bavao mahisi ny mangarara amin'ny fitantanana ny raharaham-pirenena indrindra ny makasika ny raharaha fitantanana ny vola azo tamin'ny valanaretina Covid-19. Tsy misy mihitsy izay tatitra mazava manana anjara lehibe momba izany anefa ny fisarana ARA-BOLA na ny Cour des comptes. Asinandria malala tokona maro lahatrany. Namoaka tatitra momba ny fanadihadiana ireo raharahana teto amin'ny firenena ireo olona izay nandao toerany ny 12 Janoary lasa teo. Raharaha efatra no nanokafana ny fanadihadiana dia fampidirana fitaovam-piadiana mahery vaika antsokosoko nandritra ny fampelezan-kevitra ny taona 12 ny raharaha doublon tamin'ny fifidianana, ny fahavakisan'ny fonja tany farafangana, ny fitantanana ireo volanentina ny atrehana ny Covid-19 teto Madagasikara. Mariana moa fa voaniova ny filohany antenemerandolona dia tsy nisy intsony ny toy ny ireo raharaha ireo. Amin'izao fotoan'izao zany dia tsy retsony ny toy any hoe mahakaiza zany zao reny fanadihadiana izay nataon'ireo parlementaire ireo. Tokony hipetraka foana ny fitohizan-draharaha eo anivon'ny andrim-panjakana indrindra ka tokony reto olona vaovao reto zany no hanohy azy ary hanome ny vokatra zany fanadihadiana zany ofisialy ho an'ny vahoaka malagasy. Andrasana moa zany zay hoe tena anao an'izay andraikin'izay ve ireo parlementaire vaovao reo. Raha tena mitazona an'izay le hoe andraikitra voalaza ny lalam-panorenana izay ireo olom-boafidilolona ireo dia tokony isa ny fanohizan-draharaha tamin'ny asan'ny olona teo aloha sy ny olona amin'izao fotoan'izao. Tsy tokony hijery loko politika na ihany koa no hoe ny rafi-pitondrana nisy na ny régime izay nisy teo aloha fa ny asa izay tandrify izay voalaza ny lalam-panorenana no tokony ho tanterahana ao anatin'izay andraikitra na ny fidianany vahoaka ny olona izay. Isan'ireo tena andrasan'ny be sy ny maro ny fanadihadiana momba ireo tohana ARA-BOLA azo nandritra ny ady tamin'ny valanaretina coronavirus izay mahery ny 500 tapitrisa euro. Tsy misy mihitsy matsy ny tatitra mazava momba ivola io, ny ampamoaka amina resaka kolokolo ny betsaka. Ny zavatra tsapa dia betsaka ny fandikan-dalàna indrindra ny resaka fanodikondolam-bolam-panjakana eto amintsika. Mahagaga dia toa mangina hatramin'ny rafi-pitsarana manoloana an'ireny. Ambara moa zany fa andraikitry ny Cour des comptes ny manara-maso amin'ny fitantanam-bolam-panjakana ary ihany koa manasazy ireo olona izay nahavandoza tamin'izany sanatria nisy fanodikodonam-bolo zany. Ka eo zany no anairana ny Cour des comptes amin'izao fotoan'izao tsy mbola misy ny atao hoe mangarahara amin'ny lafi-pitantanana tamin'ny famatsim-bola ny Covid tamin'ny taona lasa, ka noho izany indrindra dia tokony hisy ny fanazavana na fanambarana mahakasika an'izany hoe natao aiza tokoa ny vola rehetra izay azontsika teto Madagasikara tamin'ireny famatsim-bola reny ny atrehana ny valanaretina. Nandritra ny fitondrana TGV kabraraka ny fomba nitantanana ny fanjakana tamin'ny alalan'ireo andrim-panjakana sy ireo ministera ary ireo vondrom-bahoaka paritra ny fitantanan'izy ireo ny volam-bahoaka. Ao ny anatra sy fanodikodinam-bola mivantana, ao kosa nefa ireo mody nanaovana asa nefa tsy misy.
tsy voaja ny boky nandraikitra sy ny kalitaony asa natao. Ny eo amin'ny fitsarana ARA-BOLA nefa toa mijery fotsiny ity raharaha ity. Anatin'ny fanomanana ny teti-bolam-panjakana ho an'ny taona 2024 ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao. Andrasany maro moa ny fanarenana ny toe-karena taorian'ny krizin'ny Covid-19 ireny. Fa inona kosa ary no natao hoe laharam-pahamehana ho an'ny solombavambahoaka avy amin'ny antoko-tiky Madagasikara. Sary sy rindran-sary ny Mathieu Prince. Ny zoma 3 Septambra teo no natanterahina ny famolavolana ny teti-bolam-panjakana lasitra na LFI ho an'ny taona 2024. Mialohan'izay dia efa nisy ny famolavolana isam-paritra ny volana Febroary. Nanangonana ny hevitry ny isam-paritra no natao tamin'izay. Ary alefa any amin'ny ministera ny toe-karena sy ny fitantanam-bola. Saingy tamin'ity tsy afaka hafenona ny fanangonan-kevitra raha tsy mitondra ny heviny ny governoram-paritra. Hatramin'izao anefa aloha tsy mbola voafaritra ny fanjakana mihitsy ny atao hoe laharam-pahamehana. Tokony hijery lavidavitra kokoa izao fitondrano izao amin'ny fitsinjarana indrindrandrindra ao anivon'ny teti-bola. Hoe inona ny tena manahirana ny vahoaka indrindra taorian'ny fandalovana izany Covid-19 izany. Ny zavatra nataony fa dia laharam-pahamehana amin'ny mpitondra ankehitriny no nataony fa tsy tena laharam-pahamehana ho an'ny vahoaka sy mahasoa ny vahoaka maro anisa. Amin'ny ankapobeny zany izay ny fijerina azy ary arahany rehetra manaiky izay zavatra hoe noeraoera moa zany efa tsy niresahana ntsony ohatra mba manangingina ihany izy tato nefa moa dia iniveriny iny tamin'ireny resaka hoe fandaniam-bola be tamin'ireny hoe fitokanana ny kianja barea ireny. Zay zany no tokony atsahatra ireny fomba fanao ireny satria tsy ministry ny loazira ianao na ny fialam-bola ianao ndray matofilo tsy tompon'andraikitra na tale amin'ny resaka fialam-bola ianao fa filoha-pirenena. Anisany andrasana amin'ny ity taona 2024 ho avy ity, ankoatra ny fanarenana ny toe-karena dia ny fanatanterahana ny fampanantenana maro nataony filoha ho hiatranty ny fanehoan-kevitry ny solombavambahoaka fetra Vaovao Mbs Alakamisy. Fa tsy misy izay tsy mikakake tokoa ny ray aman-dreny mahakasika indrindra ny fampidirana ny mpianatra tamin'ity taona ity satria dia vola be no ilaina amin'izany. Ny vehivavy tiky Madagasikara kosa nefa dia nisafidy handray an-tanana ny fanampiana ny ray aman-dreny tena sahirana ka nisy ny hetsika fizarana fitaovam-pianarana nataon'izy ireo tetsy amin'ny QG Belair omaly. Ny zavandrema efa sy tahiry aina. Dia mialina sy roa tsy ariarisaky ny ankizy raha kely indrindra amin'izao ny lela vola tsy maintsy homan'ny ray aman-dreny mpianatra ho an'ny zaza iray hiatrehana ny taom-pianarana vaovao 220 220. Manodidina ndray etsy ariary eo ny fanavaozana ny sara-pisoratana anarana raha toka dia mialina sy etsy ariary eo kosa ny totaly ny fitaovam-pianarana indrindra ho an'ireo mampianajanaka eny anivon'ny sekoly tsy miankina. Tsy misy izay tsy mikakaiky araka izany ireo ray aman-dreny. Saika ahitana fiakarany 500 ny fiakaran'ny vidin'ireo fitaovam-pianarana. Manoloana izany dia nitondra ny anjara biriky ny vehivavy tim ho fiatrehana ny fidiran'ny mpianatra. Fitaovam-pianarana nahitana kahie, penina maro loko, pensily hazo, vonin-kahie, crayon de couleur ary fitsipika siro tena laharam-pahamehana ho an'ny mpianatra no natolotry ny vehivavy tim. Natao zany izao hanampiana satria miakatra dia miakatra ankehitriny ny saran'ny fitaovam-pianarana dia mba hitanao ihany amin'izao zany hoe sahirana ny ray aman-dreny amin'ny fampidirana dia izay ny antony natonga hoe aleotsika anao etsika sarana fitaovana ho an'ireo ankizy mpianatra. Dia eto zany izay dia misaotra ireo manana tanana izay nanampy anay tamin'izao fizarana fitaovana izao ho an'ny ankizy. Teo koa moa ny tsy paipaika zany izay nataon'ny vehivavy tiako Madagasikara zany mba hoe sy arak'izay fahefa amin'ny vidin'izy ireo anaovana izao etsika izao. Mizara fitaovam-pianarana tamin'ireo ankizy sahirana misy 20 ny vehivavy tim omaly tetsy amin'ny fohibeny tim tetsy Belair mba hampena ny fahasahiranana ho an'ireo ray aman-dreny sy hampazoto ireo mpianatra hiatrika indray ny taom-pianarana vaovao. Fesika mendrim-piterana izao nataon'ny vehivavy tim izao ho ny faneho-pisaoran'ireo ray aman-dreny mpianatra nazo izany fitaovam-pianarana izany. Ny pejy ny fampandrosoana dia tsy mikely soroka ny ben'ny tanàna avy amin'ny antoko-tiky Madagasikara amin'ny fampivoarana ny tanàna tantaniny. Somary sarotra nefa izany satria tsy misy azo antenana ny fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana. Toy izao indrindra ny mikasika ny komina Ambotrimanjaka eo amin'ny sary sy rindran'ny sary ny Mathieu Prince. Fanamby apetraky ny olom-boafidy amin'ny vahoaka ny fidy azy ny fanatanterahina ny fampanantenana nataony. Ny fampandrosoana ny tanàna tantaniny izao ohatra ny an'ny ben'ny tanàna. Isan-taona tokony sitraka fanampiana avy amin'ny fanjakana fohibe ny komina 775 manerana ny nosy dia ny CLD sy ny teti-bola fampandehanan-draharaha izany. Eritaona sy fito volanao zany nandraisana ny fitantanana tanàna Ambotrimanjaka aloha ary teto. Ny zara tokony marena zany dia izao hoe
ny fanaovana ny asa rehetrarehetra zany na fanakaramana na fanatsarana na fitantanana ho an'ny mpiasa sy zay zatra ny tansaina teo dia vola commune mangarangara ny moa zany samy manana ny paikadiny fa ny zatra voatonga voalohany fotsiny zany dia fanatsarana ny fitantanana aloha hoe ahoana ny fanafoanana ny taridrano kilahila amin'ny resaka fampidiram-bola amin'ny commune Ambotrimanjaka zany fa ny tsara marina ary teranstraterina izakay zany zao akoatran'ilay fanampiana avy amin'ny CLD fandraisana an'ireny ciment sy vire zany tsy mbola naza fanampiana amin'ny ahafana manao ny asa fampandroana ato anatin'ny commune Ambotrimanjaka na ariary na te budget de fonctionnement mbola tsy niraisana mihitsy tamin'ny fotoana fanjakana. Tsy mikely soroka amin'ny fampandrosoana na izany aiza ny commune. Fotodrafitrasa maro no efa vita tao anatin'izay roa taona latsaka izay volany commune madiodio. Isan'izany ohatra ny fanavaozana ny birao ny commune. Efa vita somatsara zany ny canal d'irrigation, canal fampidirana rano any Tambary ny barazy ny fampidirana rano andrana ny Tambary io izay nandanin'ny commune vola 2.3 tapitrisa ariary vola commune madiodio mangarangarany io. Zatra azo resana faharoa zany dia fahavitany ny lalana RIP 29 ny atao RIP 29 zany dia loto provincial iny amin'ny tetezana Ambotrimanjaka miditra parapatonga ato Panomahitsy izay milefa eo amin'ny 3 km eo. Ito moa zany dia araka hitatsika rehefa miditra ny tanàna Ambotrimanjaka zany zao ianao dia mahita hoe ny fanavaozana sy fanatsarana an'ilay tetezana. Ny tetezana moa iarahantsika nalala efa fampiresantsika tetiko iny hoe ilay fisira ty amin'ny tetezana vita somatsara tao aorianan'iny zany dia nizahan'ny commune Ambotrimanjaka ihany koa fitantanana tanàna ny anavaozana ny tetezana ny anatsarana ny lalana parapatonga ary amin'ny bus na Ambotrimanjaka izay nandaniana vola tapitrisa mahery akoa. Tsara ny mampahafantatra fa manodidina ny 7,794 alina ny isan'ny mponina eto Ambotrimanjaka amin'izao fotoana izao taorian'ny fanasana farany. Ka ny 900 amin'ireo dia tany-mpamboly vary avokoa. Tanimbary 4 alina hektara no misy eto izay mamokatra 4 taonina isaky ny hektara. Ny vahiny tao anatin'ny fandaharana sahy lasa omaly ny mpandrindra national ny atoko FNL na ny Front National de Libération Andrematoa Iada nitondra ny heviny makasika ny raramafana manimba ny endriky ny fitondrana ankehitriny moa ny tenany matoa malaza ratsy dia nanao ratsy ianao izady hoy izy manoloana ireny raharaha ireny. Ny resaka ihany koa ny marary ny vahoaka malagasy ity mpanao politika ity ary nitondra ireo tena laharam-pahamiana izay tokony tanterahana aingana. Zavandrema efa sy Andra Malala. Nalaza teo anivon'ny fiarahamonina ny raha fitifirana n'ilay mpanakanto Mr Saïd izay nahavoatontonona ny anaran'ny ministra ny Sirasera. Ity farany dia nanao fanambarana ary nanameloka ny rehetra amin'ny fanasoketana ny anarany. Nahitsy Andrematoa Iada ny laza mpandrindra nasionaly ny antoko FNL fa raha ireny zavatra ireny dia tsy tokony niakatrafo ity ministra ity. Nambarana hatrany fa tsy misy idiran'ny mpanohitra ny resaka tahaka izao. Raha misy izany dia tonony ny anarany hoy hatrany ity mpanao politika ity. Raha ohatra le zavatra tsy dia nisy tsy niakatrafo ohatran'io zany lay ministra fa matoa miakatrafo be avy hatrany izy mahavoakasikasika azy lay raha amin'ny toerana maha-ministra ny tena dia tokony mitoetra foana zany ny fahendrena ary rehefa misy raha mahavoasaringotra ohatran'io indrindra fa mety hiteraka fandalovan'ilay raha any amin'ny fitsarana iratany fanao zany ny ministra tonga dia mametra-pialana. Maromaro eo afiera mahavoaroroa izy ireo mpikambana eo anivon'ny governemanta. Lasa manaratsendrika ny fitondràna ny raha toy ireny saingy matoa malaza ratsy dia ratsy ny ataonao hoy hatrany ity mpanao politika ity. Tokony manao asa tsara ny governemanta kanefa tsy ny olona ihany no mamorona ireny. Tsy fitondra fanjakana rehefa mitondra fanjakana ianao dia manao ny asa anao araka ny tokony izy hatrany am-piandroany. Zay le izy zay. Matoa ianao tenen'olona hoe ratsy ny zavatra malaza ratsy ianao ny fitondrana amin'izao aloha dia teneniko anareo mahitsiny fa na ny zavatra potika tamin'ny 2009 fa raha mbola tsy voarina tsy mbola voarina raha mahavita zavatra ny fitondrana amin'izao dia tsy tena miteny anareo fa mahavita zavatra tsara izy fa tsara anankiray tsara amin'ny arivo tokony ho vitany amin'ny fanarenana ny firenena amin'ny fanarenana ny fampitena tamin'ny 2009. Ny zaran-drara tena nanamarika azy nandritra izay roa taona sy tapan'izay moa ity mpanao politika ity nandritra ny fandaharana. Tondra teny ny filohan'ny repoblika Ramatoa Rina Rakotomanga ny teny izy ajanony ihany izy io resaka momba ny mahakasika n'ilay elanelana kely tamin'ilay volamena 73 kg mahery
dia zany eno azy tsara dia ohatsaka tena marina le zavatra teneniny satria ny teneny hoe ajanony ihany io izy a fa ny tokony ho resahantsika aza diny fa nisy ditona ny volamena ny voaka teto amintsika tsy amin'ny fomba tsara dalàna ditona dia ny vahoaka malagasy zany a sy ny ny amin'ny plaza vaovao rehetrarehetrarehetrarehetra sy ny anna rehetrarehetra tsy nisy zany hoe nanampy azy na ny mpanao politika raha tsisy nanampy azy am'le hoe ahoana tokoa ary zay ditona zay hatramin'izao zao nitsika raha miresaka dia hay toatra ny lasa nangingina lay aferan'le 73 kilo le ditona tokoa no andao iresahana hoe ahoana ny position'ny fanjakana tamin'ilay ditona lesahana ny ramatorina rakotomanko io momba ny resaka bariasy ny manodidina azy dia notsindrina ny trano ny fahavitany ny kianjany baria vita io ny kianja kanefa manome asa ho an'ny vahoaka ve na mafisiny hatrano mantsy fa ny asa no tena lahara-pamena ho an'ny vahoaka malagasy tsy manana antom-pivelomana mantsy ireto farany ho hatrany izy rehefa vita ary ve le izy dia afaka mamiasa olona be deaibe amin'izay afaka esan'ny olona be deaibe amin'izay ary afaka manome tombotsoa an'ilay firenena le vahoaka malagasy a tena tsy manana antom-pivelomana antom-pivelomana ny tsy ananany vahoaka malagasy raha misy tokantrano a anankiray nanana olona telo izy niasa taloha zao a ray sisa raha misy dia misy miasa ary le ray miasa io a efa tsy mandray avantage sy annatrony ny ampiasana fa ny sasany ary efa misy salaire ny dikan'izany ny olona eto Madagasikara ny olona tsika zao a tsy manana asa ny olona tsy manana antom-pivelomana ny fomba fiasan'ny antoko FNL dia ny fanomezana sehatra ho an'ireo olona tsy te hiseho amin'ny lafin'ny politika nefa manana hevitra politika misy ireo matahotra manao politika nefa manana hevitra tsara amin'ny fandrindrana ny fiarahamonina teboka maro ihany koa moa mahakasika ny fiainam-pirenena ny voaresaka tao anatin'ny fandarana miara-manonja ho an'ny androany nambaran'ny vahiny tao anatin'izany ary fa miavaka indrindra ny fiainam-bahoaka tamin'ny fitondran'ny filomarika ravalomanana ny firenena Charmano Menjanahary sy Andra Rakotomalalatra no mamentana amintsika ny andindiny izay isan'ny teboka voaresaka manokana tao anatin'ny fandarana miara-manonja ho an'ny androany ny mahakasika ny feuille de route izay noekena sy ny fanarahana tamin'ny taona 2024 hatramin'izao tokoa manko dia mbola tsy nisy ny fanomezana onitra ireo izay niaram-boina tamin'ny rem-potoana ireny kanefa dia isan'ny noekena ny mpitondra ankehitriny izay nitantanany tetezamita tamin'izany fotoana izany efa nisy ihany koa ny fametrahana taratasy izay efa nataony teo anivo ny orinasa Tico izay isan'ny lasibatry ny fandrobana tamin'ny taona 2024 io teny amin'ny CFM saingy hatramin'izao tsy nisy ny vokany nampidirina tao zany a lay feuille de route dia lay feuille de route iny zany lasa lalàna fa iny mbola andrasantsika renge famatsiana amin'izao fotoana zao ny amin'ny hoe misy andraikitry ny sehatra iraisam-pirenena tamin'ireny dia ny fananganana an'le CFM sy ireo fanonerana ireo a victime ny crise politique dia hatramin'izao mbola tsy misy zany fa nianahana teo lay a zava-boalaza ny feuille de route na ny ino moa zany lay lalàna zay efa nampidirina zany niaraka tamin'ny lalam-pandroenana dia inona ny olana tamin'izany fotoana zany ny olana dia saika nijanona ho adevitra fotsiny zany sy resaka fa tsy nisy ny ahafahana nametraka an'izany ho zava-dehibe tao anatin'le hoe reto no andraikitry ny bailleur fa ny nataon'ny bailleur tsotra namatsy vola fifidianana izy tamin'le basket fond amin'le PASEM dia ino no nivatsiny iny nanaovana élection na sortie de crise teto Madagasikara fa lay vola hanaovana réparation an'lay victime en crise politique lay vola hanaovana relance économique samihafa dia ny fihin'ny mpamatsy vola satria nanomboka nahatsapy izy ireo hoe tsara dalanty fa na izany naty zany aza dia nanome antoka kelikely gotigoty do kely ihany izy ny amin'izay vola zay tokony nilaina taty amin'ny 7 sy 5 sy 4 arivo aza dinoitsika ane efa nahatratra n'izany point d'achèvement zany Madagasikara na talohan'ny 7 arivo efa nahazo an'izany itsika point d'achèvement zany ary efa tratratsika izany point d'achèvement zany taloha be tany dikan'izay dia hoe efa ao anatin'ireo firenena azo tantanina tsara azo antoka tsara ary azo mena amin'ny famatsim-bola arak'izay tadiaviny Madagasikara satra ny heverina fampandrosoana ho an'ny Madagasikara raha mbola ity fitondrana ity ho hiatrany ny miara-manonja androany ary irareny mpitondra amin'ny tolotra kely madinidinika sisa ny vahoaka malagasy mba anakona ny tsy vaombiazany
raha ohatra zany ka raisina ara-pahasalamana ty raha mahazo amin'ny Madagasikara ty dia efa sérum zany sisa rino ampidirina any amin'ny sérum any zany sisa mba ahafahana mamelonaina ahafahana ampitsakafo mba ahafahana zany mitazona an'ilay fahasalamana atanjatanjaka kely zay zany sisa le endriky le firenena sy le vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao zany sérum zany nefa adevitra be raha eo amin'ny tontolo ny fitsaboana amin'izao fotoana izao. Vahaolana ho an'ny firenena ny firosona amin'ny fifidianana ny taona 2024 raha toka misy ny fanarenana ny lesoka hoy kosa ny fanazavana izay nataony solombavam-bahoaka mamy Rabenirina no mafisiny kosa nefa fa tokony ho fantatra mialoha ny datim-pifidianana mba hiomanany rehetra na ny pirotsaka izany na ny voamera-pikarakara ny fifidianana. Mila omena fahaleovantena ihany koa ny voamera-misana ny fifidianana eto Madagasikara ary hoavozina manaraka ny toetrandro ny lalàna amin'ny fehizany. Misy ny krizy taorian'ny fifidianana farany iainantsika izany hatramintsika amin'ny teny izao ary zany mbola mahatonga ny tsy fahamarina toeran'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao io fa na iza amin'ny teny dia misy izay tsy fahamarina toerana izany amin'izao fotoana izao matoa mbola mitady ny fomba rehetra mba hialana amin'ny fijoroan'ny mpanohitra araka ny voalazan'ny lalàna ny mpitondra fanjakana dia mbola misy tahotra mbola misy endrika tsy fahamarina toerana fitsingilailana eo amin'ny fitantanana amin'ny firenena ka mahatonga azy hiala amin'ny fijoroan'ny mpanohitra ohatra fotsiny izay lazaiko izao fa ny zava-misy azontsika amezana azy dia izao hoe mbola miaina krizy taorian'ny fifidianana ilay ataontsika hoe crise post électorale tsika hatramintsika amin'ny teny izao satria ilay légitimité ny vokatry ny fifidianana tamin'ny fotoana fifidianana farany teo mihitsy no tsy ampy ka tsy mampisy izay fahamarinana toeran'ny voafidy manatanteraka ny andraikitra rehetra izay. No mafisy ny fandarana miara-manonja atrany moa tamin'ity androany ity fa afa-tanteraka ny fiainam-bahoaka tamin'ny fitondrany filoha Marc-Ravalomanana nanana ambimbava ny vahoaka malagasy nahazo fanampina ny ray aman-dreny tamin'ny fampidirana mpianatra ary voatsinjo ny vahoaka madinika tamin'ny alalan'ny CSBD ho an'ny fitsaboana tamin'ny fametrahana zany teny anivo ny commune. Rahantsika rehefa avy ao ny fampahalalam-baovao ny fandarana Global News aorin'izay kosa ny fandarana ahoana marina arahana amin'ny Germano Menjanary ary toizany horonan-tsary mitondra ny lohan-teny hoe Rock Forever. Izay ary no mamarana tanteraka ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao tamin'izao alizao. Mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Mame fotoana ao andray ny tenako raha mpisy indray.